noterena ary notambazana volanao délibération ireo mpitsara fanadinana baccalauréat. Raharaha izay mifield tsara kokoa andramatotaly kabinetra teo aloha no mitoroka ireo mpiray petsapetsa aminy hoy Constant Ravelson. Lozam-pifamoivozana teny amin'ny lalam-pirenena faharoa amby efapolo, olona 5 no maty, maro ihany koa ireo naratra. Sabotsy afasy amby folo ny volana Aogositra taona 2024 aterina indray ny araba tompoko kilasy sy tompoko vavy atonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampalalambavao asaina ampanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Nitsidika ny tanànan'ny Brickaville androany ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny Kafalina anonandraisan'ny mponina azy ary ny ainy ny marary ny mponina ihany koa izy no sady netsena toy ny fanaony mahazatra. Hasina Andriamanala sy Mano Randriamanala. Lavaka mampidi-doza tahaka izao ny lalana mampitohy any Brickaville sy Toamasina. Raha ny zava-misy resabe fotsiny ny filazan'ny mpitondra fa manamboatra ny lalam-pirenena faharoa izy ireo. Nampiavaka ny fitondrana Ravalomanana ny fanamboaran-dalana ary tsy potika tahaka izao ny lalana satria dia niverina tamin'ny vahoaka ny etrana lohany na ila antsoina hoe tamberina andraikitra. Noho io antony io no antony tsy afozana sy tsy anadonony ny vahoaka ny filoha Marc Ravalomanana ka mbola mahababo ny fony ny vahoaka ny Brickaville aminy. Salama dada. Salama. Tonga saina ny vahoaka eto Brickaville izy ireo izay mahatsiaro vofitaka noho ny tsy fisian'ny haino aman-jery izay milaza ny tena zava-misy marina tahaka ny MBS izay nifoana ny fanjakana Rajoelina tao anatin'ny fahitalavitra mandeha avy amin'ny zanabolana. Eo amin'ilay fiainam-bahoaka zany ity no tena ilaina voaraha maso kely dia eo amin'ilay fampitam-baovao satria manahirana mihitsy ilay fampitam-baovao tsy tokana dia ohatrany hoe mihaino fendakola tokana nefa ny aty hita hoe mijaly ihany indrindra fa leo amin'ny siramaso sasany ampandriana teny mamy nefa avy eo tsy mijaly dia ohatrany eo amin'ilay hoe misy zavabita nefa direo tsara izy eo amin'ny tsisy manara-penitra lazainy hoe ngaminareo zao andalo amin'ny lycée technique manara-penitra nefa tsy vita dia lazaina fa hoe mandeha-pandeha. Taoriny Brickaville dia ny sakafo teo an-tsampanana ny filoha Marc Ravalomanana ary niaraka ny ray latabatra tamin'ireo olon-tsotra sendra azy atao anatin'ity trano fisakafoana ity. Taoriny izay nitafa tamin'ireo mponina tao an-tsampanana indray izy. Tonga sueto amin'ny tsapana elaela tsy manana sa tegna manina tena manina mihitsy dia akory andreo dady volona nagnino mandrikeo nagnino mandrikeo dada rosé zana hay sorta dada ireo vahoaka eto Brickaville sy Antsampanana dia samy miandrandra ny fiverenana ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana indray. Tety am-piantsenana dia niaino ny vahoaka teto Brickaville sy Antsampanana ny filoha Marc Ravalomanana.
Afataorian'ny Brickaville sy Antsampanana dia tamin'ny fomba makotrokotroka ihany koa noho ny tsenan'ny vahoakan'ny Filomarika Ravalomanana tao Vatomandry io hariva io tsy nisy tsy velotanaina tamin'ireo vahoaka raha tsy ahivina tokoa mantsy dia tao Vatomandry noho ny atombohan'ny fizarana kit scolaire toy ny kitapo ny fanaminana ny table ny kapa sy ny fitaovam-pianarana maro samihafa tamin'ny fitondrana Marika Ravalomanana no ireo asa be vitan'ny Filomarika Ravalomanana ireo no tsy afoizan'ny vahoaka ny Vatomandry azy Asn'Andria Malala sy Manu Randria Malalatrany. Tsy nisy fanomarana mialoha fa sioko atokana araka ny fomba fiteny avoana eo ny anjomaran'ny fiara nitondra ny Filomarika Ravalomanana ireo vahoaka ny Vatomandry dia nirohatra ny araba sy nanaradia azy. Ny Filoha Ravalomanana raha teo tsy ny hafahafa fa dia nitakosina niaraka tamin'izy ireo. Satria ny valeur volatsika tsisy ilana azy zay mahatonga azy miakatra dia misy fatraikana aminareo vidina pétrole tena hoe ny anaty filaninay mihitsy ilay fasahirana tena mana izany dia indrindra ilay jiro tapaka teo zay tena fanao asa tanana fa tena hoe ino ny tena loza iny ilay jiro tapaka ie fa tena tsy vita ny asanay dia tena tsy mihinan-kanina tena hoe tsy manam-boly zay ahoana tena hafa mihitsy iny vaovao dia magigify mafy be mihitsy tena enjana tena mafy ny fiainana data tena lozy Tsy foky Vatomandry sy ny mponina ato aminy hoy ny Filomarika Ravalomanana. Tena tiako ianareo matoa nanaovako asa manokana fony ao antondra ary voninao ny amerina sy anoy ireo asa natao tamin'izany. Taorian'izay moa dia niona tamin'ireo mpitarika ny antokotima ny fotony ao Vatomandry ny kandida Marika Ravalomanana namelabelatra ny momba ny programa nasa ny maplus sy ny ananganana ny komity manoana ny Marika Ravalomanana ny KMMR izany hoaraintsika ihany any mikasika izay rehefa vonina ny sarfa ivadika lafim-baovao hafa aloha isika. Toy ny raharaha momba ny délibération baccalauréat dia nampanantsona ireo mpitsara fanadinana baccalauréat ny tolakandro teo hanao izay délibération izay noterena ny mpampianatra anatanteraka izany ka mpampianatra 7 amin'ny mpampianatra 3,000 isa no tsy nanao izany tsy mbola nisy ny vola tsy nanaiky hatramin'ny farany ny mpampianatra ambiny voatazona araka izany ny fanambarana fa tsy misy hatramin'izao aloha ny délibération ny fanadinam-panjakana baccalauréat andomiaratina Andry Rakoto Malala. Raikitra indray nisy sakoroka teny Ankatso ny atoandro teo no teren'ireo mpampianatra anao ny délibération nandeha ihany koa ny fanambatambazana vola nampiasaina ny herim-pamoretina nentina hanandresena lahatra ireo mpampianatra.
Niona taminay tetya ireo lohantoam-pisorona rehetra tato amin'ny université ary nanery anay mba hanatanteraka an'izany délibération zany. Nolavinay hatramin'ny farany zany satria maro amin'ireo namanay no efa nandeha nody any amin'ny région. Avy eo rehefa tsy afa-po tamin'izay izy dia nandraviravo vola. Dia teo zany nisy fanosehana anay hoe mandeha any nareo mandeha any rehefa tsy manaiky aka vola. Ary zao ary nitenenina anay tamin'izany zay aka vola mandeha any makany amin'ny agence comptable zay aka vola. Ary zay anao délibération mandeha any manao délibération. Fito tamin'ireo mpampianatra tonga teny an-toerana no nanaiky izany rehefa notambazana tompon'andraikitra ny université vola. Tsy nanaiky hatramin'ny farany kosa ireo mpampianatra ambony. Tsy mbola nisy teto ambony tany ho izy ireo ny toe-javatra tahaka izao ka tsy azo ekeny. Izy fito no hanao an'io dia azo lazaina hoe sous forme fa tsy ara-dalàna zany hatramin'ny sino ny antsontsika hoe fanadinana na tsy baka azy teto amin'izao tontolo izao mihitsy fa tsy teto Madagasikara dia tsy misy an'izany hoe olona anankifito zany no andeha hidélibéré amin'ny fahafaham-panadinana. Fa olona mpampianatra conseil dia professeur correcteur no manakasina manateraka an'izany fa hatramin'ny sina ary hatramin'ny nanaovana fanadinana tsy misy an'izany antsontsika hoe famoahana valim-panadinana vitana olona fito zany. Na ao amina établissement ray aza tsy vitana olona fito ny famoahana valim-panadinana. Dia tsika zany mandinika sy mieritreritra an'izany hoe ara-dalàna ve sa tsy ara-dalàna. Valim-panadinana mirindra ara-dalàna no ilaina ka tsy tokony atao tery vaimanta tahaka izao. Zay sady tsy aka vola no tsy hanao délibération androany satria averinay ny fanaovana ny délibération tereko masaka ohatran'ny voalobodrazo ohatran'izao dia fanaovana sorona ny zanaka malagasy no avin'ny zanaka malagasy ary tsy ny vola averina ihany tsy ny vola ny zava-dehibe aminay fa ny fivoahan'ny valim-panadinana baccalauréat ampahamendrehana sy ampanajana ary mba ara-dalàna sy manara-penitra. Mety isy araka izany valim-panadinana ivoaka eo saingy tsy eken'ny mpitsara satria misy azy ireo mpitsara no tsy nantsona akory. Peta tokony vokatra ivoaka. Araka izany tsy tompon'andraikitra ny mpitsara ny amin'izay mety vokatra ho avy eo. Isy ny fionana ataon'ireo mpampianatra mpitsara fanadinana rehetra ny alatsinainy ho avy izao eny Ankatso manoloana ity tranga ity. Manodidina izay vaovao ny fampianarana izay hatrany izay tokony omena lanja sy nitoerana sahaza azy ny mpanabe araka ny nambaran'ireo olom-pirenena tamin'ity androany ity raha naneho ny hevitra izy ireo mahakasika ny tsy fahavitany ny délibération ho an'ny fanadinam-panjakana baccalauréat samy nanamafy ihany koa izy ireo fa zava-dehibe ary tsy afa-misaraka amin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora malagasy miala ranombana sy mbola ava-tsara. Raha no vinavinaina ivoaka amin'ity farany herinandro ity ny valim-panadinana baccalauréat ho an'Antananarivo, tsy vita ny délibération ary tsy santeraka izany noho ny tsy fandaovana ny tamokaraman'ireo mpampianatra misahana ny fitsarana ireo taratasy-panadinana. Samy nilaza ireo olom-pirenena tafaresaka taminay tamin'ity androany ity fa zon'ireo mpampianatra no takiny kanefa toa tsy mahatetra ny fitondram-panjakana sy ny minisitra tompon'andraikitra izany. Borofo ny zava-misy fa mitotonga tanteraka ny sehatry ny fampianarana eto Madagasikara ary tsy ilaozan-dromoromy ihany koa raha ny fanamevanana mahazo ireo mpampianatra sy ireo mpianatra no jerena. Dia io resaka bakabaka io zao tsy vao hoe androany fa efa isa-taona tsy hay hoe inona mihitsy ny ataon'le minisitra fanabeazana supérieur zany ka normal be kosa aloha tsisy asa ho an'ny talata tokony pehina amin'ny volany rehefa pehinao amin'ny volany mandeha daholo ny rehetrarehetra. Avy fotony izy ka le olona ve moa mpianatra marina raha tsy misy vola io ny kalamana ve hinanany nefa ny fiainana sarotra ny misondritra tsy rariny zany tonga badiniana daholo zany ianao mampiasa nefa ny ataonao atsiramina le asa ataon'le olona manabe an'le tanora hoentinao firenena nefa ny ohatr'izay zany. Fanabeazana zany amin'izao fotoana izao eto Madagasikara somary silasila ihany dia tena hoe mahatra tsara le fampianarana zany amin'izao fotoana presque ny valim-panadinana indrindra zany tokony mba hifampitsiny zany satria raha ny situation ohatran'izy tonga dia ohatran'ny makivy an'ilay ankizy surtout ohatran'ny hoe ankizy analabaka hiditra amin'ny université dia ohatran'ny tonga dia kivy
nefa ny teo koa tsara jerena ihany koa le mpampianatra satria miaritory manao inona amin'ny tsara ireo zavatra eny nefa tsy motive izy Saminy eky ireo olom-pirenena fa zava-dehibe ary tsy afa-misaraka amin'ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora malagasy raha te hananao avy mamiratra. Ankoatra ny fanaovana lohalahana ireo mpanabe amin'ny zavatra rehetra, tokony isy fanavaozana ihany koa ny programa mpampianarana ho hiatrany ireo olom-pirenena. Ilaina misy lolo fanabeazana raha amin'izao vanim-potoanantsika izao Fa tsy mahay ny zaza na ny olona dia tsisy ninona mihitsy amin'ny fiainana. Fa tokony izany ireo prioritaire dia prioritaire ozy izy ny vazaha zay fampianarana, fitazana. Fanabeazana moa ilaina foana programa mpampianarana koa zany somary misy tokony mba amboarina kely an'izay anaraka ny toetrandro olona tena niainao anatin'ny fampianarana izy tena tokony hitondra le izy. Raha tsy ahivina, efa saika nivoaka avokoa ny valim-panadinana baccalauréat tany amin'ny faritra. Amin'ny alatsinainy izao no fotoana voatondro anatanterahana ny délibération ho an'ny faritany Toamasina raha toa ka mbola baraingo ny ivoany ity valim-panadinana ity ho an'ny faritany Antananarivo. Ivadika eo amin'ny lafim-baovao ny raharaham-pirenena isika tsara kokoa ireo miandriana arso raha milaza ireo olona niray tsokombakomba taminy atao anatin'ny raharaha Gemfield io nambarany mpanao politika Constant Ravelson raha naneho ny heviny mahakasika ny raharaha tratrarana Ambodiomby hakana voasaringotra ny tale kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha izay voasambotra tany Londra herinandro mahirikely lasa izay miala ranombana sy mbola avatsara. Anisan'ny zavatra vinavinaina iseho mialohan'ny fitsarana ny italian'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika Romy Andrianarso any Londra ny mety sy ny fanadihadiana sy ny fizahana fototra ataon'ny fitsarana Britanika eto amintsika. Mety eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika na eo anivon'ny kabinetrany na eo anivon'ny ministera no isiany izany. Mbola tsy fantatra mazava ihany koa anefa raha hanampy amin'izany ny fitsarana malagasy. Ny fitoroan'ireo olona rehetra izay andray tsokombakomba taminy no vahaolana mahatsara ity tale kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ity araka ny faneho-kevitry ny mpanao politika Constant Ravelson. Ambodiomby manko mahazo azy io. Teo ampivoriana mihitsy izy no samborona. Teo ampanaovana an'le ka ny mety aminy raha afaka milaza sy manome olona sy manome toe-javatra bebe kokoa noho izay natrarana azy Ambodiomby izy. Izany naniraka azy izany miaraka amin'ny amin'io sy ny sisa. Ny olona anke tsisy mino hoe izy tena nanao an'io fotsiny tany tsy maintsy olona manana fahefana hanapaka hanome faritra ohatran-drany le James Field nge matory eo mety mifampiraharaha aminy. Io fomba nahazo azy io dia tahaka ny fomba nataon'ny italiana tamin'ny siècle vitril ataony hoe manipulité. Le manipulité dia hoe opération main propre. Misy mpitsara tonga dia manatratra Ambodiomby an'le manam-pahefana mitaky kolikoly. Le mifandroy rehetra aminy mahasoa azy ary mahasoa ny fitsarana Britanika raha miteny momba an'izay izy ary mahasoa ny Madagasikara koa. Latsaka katekena tanteraka ny sehatra rehetra tsy ankanavaka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary nanampitrotraka indray ity raharaha nahavoaroroy ny tale kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ity. Eo ny fanatanterahana ny fifidianana afa vahaolana goavana ahafahana manarina ny Madagasikara indray ny fanovana rafitraritra any am-potony mihitsy ho hiatrany hinambarany ity mpanao politika ity. Hita mibaribary zao fa hatrany amin'ny faratapony hatrany amin'ny présidencen'ny Repoblika zany zao nololoha ary efa rodana efa tsy fanjakana tsony fa mafia. Efa hatramin'le resaka nationalité. Le nationalité moa midikany dia hoe ianao zany dia mirotsaka ho fehezina fanjakana eto zany zao dia ho fehezina fanjakana frantsay. Diso ihany zay mieritreritra hoe dia izotra ny fifidianana dia soloina fotsiny le mpitondra dia mitondra fahaizay zay mandimby azy eo. Fa nisy eo eto amintsika régime io mirodana io zany hoe le fomba nitondran'ny Rajoelina nanomboka tamin'ity constitution 2010 ity io mirodana tanteraka io tsy mety tohizina amin'izao tsony io. Ny fitondrana ny tanitsika sy ny firenetsika tsy maintsy fitondrana tena
voalohany anamboatra tanteraka hatrany amin'ny fotony any le fitondrana firenena manomboka any amin'ny hoe ny fiainan'ny mponina ny maloto rehetra nizaniza tafiditra eo tsy maintsy avotraina ho an'le firenena aloha zay voalohany ary tsy maintsy mijery ny fomba anaovana fifidianana eto amin'le demokrasia sy amin'le ain'le firenena mihitsy tsy le hoe ataoko an'izao fanabeazana sisisa fa hoe ahoana mihitsy any tena anainganatra ty amin'ny fotony tsaratrany ny mampatsiahy fa amin'ny fahavalon'ny volana septambra ho avy izao no henona siakatra fitsarana any Safoark Grande Cour Romy Andrianarsoa fandaovana lamandy sy fanagadrana trano maizina mandritra 10 taona no sazy mety miandry azy amin'ny tsirara ity araka ny vavaony paritaka tamina vondrona WhatsApp teto Madagasikara dia mitady fanampiana rabola akana mpisolo vava ho azy à Londres izay mitetina manodidina ny 5,000 euro ny vadiny Romy Andrianarsoa amin'izao fotoana izao. Fa na dia miezaka manala tena momba ny raha fakana vola tamin'ny orinasa izay mifildaza ny fitondram-panjakana malagasy dia tsy mahagaga ny maro ny mahavoasaringotra azy ireo amin'ity raharaha ity. Raha ny fanazavany pahalalana Fanirisoerinaivo dia efa fomba fanaon'ny fitondrana rajoelina ny fakana vola tombony manokana toy izao hatramin'ny tetezamita 7 ka mandrak'androany sy azero menmonjanahary sy mbola avatsara. Ny volana aprily 2023 no efa nisy ny fifampirarana teo amin'ny orinasa Gemfields sy ny fanjakana malagasy raha ny fanadiadina. Amin'ity volana aogositra ity no voalaza fa amaranana sy ny nanatanterana fifanarahana any Londres. Nazavainy Fanirisoerinaivo anefa fa tsy piasan'ny ministerany arenan-kibon'ny tany akory ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika teo aloha fa misy antony siraka manokana matosa mandray fanapahan-kevitra io izy ka izao tratrany tsy nampoizina tany Londres izao. Tsy mahatapa-kevitra ary tsy miasa amin'ny minina akory ny dirikabin'ny présidence. Nahoana izy no andeha fampiraraha amin'ny fanomezana licence d'exploitation mikasika an'io orinasa izay efa amampolo taona maro zany efa tamin'ny 2008 ka hatramin'ny 2018 efa folo taona 2018 ka hatramin'ny 2023 efa ho 4 taona zany io olo no tao a Madagasikara. Orinasa io efa 5 taona tao a Madagasikara. Zany hoe orinasa efa niaina, efa mahafantatra ohatrany ahoana le pratique na kolikoly eto amin'ity firenena ity. Fa leo le olona mbakany. Leo izy dia hoe aleo ty zavatra ity hitadiavantsika hevitra fa tsy vita tsony ty fanaovana kolikoly lavareny amin'ny mpitondra ity. Io zany dia lazaiko hoe tsy ka isolé io ary tsy voasambany ary tsy hoe io ihany nisy fa io ihany aloha no tratra tamin'ny niveau international. Efa fanao ny fitondrana rajoelina ny fitakiana vola amin'ireo mpampiasa vola na vahiny na teratany andraraha eto Madagasikara ho hiatrany ny fanazavana. Ohatra kaiky ny nazo ny orinasa Ambatovy ny taona 2012. 2012 dia navita ny exploration zany hoe tapitra zany licence d'exploration any orinasa QMM Sherit Ambatovy. De rehefa vita zay licence d'exploration zay vita daholo ny installation rehetrarehetra ny Ambatovy de tokony omena licence d'exploitation zareo. 2012 tsy nahazo licence d'exploitation izy. Inona ny antony? Ny motifa no raisina tamin'izay dia tsy hoe kely loatra ny vola alohanareo amin'ny fanjakana ka dia ho renégociena. Tsy izay ny motifa nentin'ny tetezamita na ny tetezamitatra izay nentin-drajoelina tamin'izany dia hoe mila mandoa caution na 75 millions de dollars ianareo izay vao afaka omenay licence d'exploitation de 6 mois. Mbasonareo atsana ve zany? Tsy 225 000 euros, tsy 225 000 livres sterling fa caution na 75 millions de dollars. Raha tsy aivina dia 520 livres sterling miampy 500 ny petrabola no nangatain'ny Romy Vos Andrianarsoa amin'ny Gemfields. Ny 8 septambra izao no hiakatra fitsarana any Londres ny tenany. Raha ny vaovao atrandy dia izy mpanao fanadiadiana manokana avy any Londres ho tonga eto
aoriny fa 7 ny volana septambra izany hoe aoriny fa metrapelan'ny rajoelona raha toka mbola sahirotsaka ofidiana filoam-pirenena ny tenany andrasana ny toy ny vaovao faraky ny fanatsidika tany amboalohany izay adenona tamin'ireo ampitarika ny antokotimay ny fotony tao vatomandry androany ny filoha Marc Ravalomanana namelabelatra ny momba ny programa nasan'ny MAPLUS sy ny ananganana ny komite manoana ny Marc Ravalomanana na ny KMMR ao vatomandry ny tenany tsy maintsy hiara-iasa ny vahoaka malagasy sy ny kandida Marc Ravalomanana akanambarany tamin'izany fa tena tsy maintsy atao ny fampandraisana ndraikitra ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ny Antsiprian zay vetrany ary ny malagasy any amin'ny faritra no nomena tombony manokana amin'ilay programa nasan'ny kandida Marc Ravalomanana MAPLUS ankafaliana tanteraka no nandraisan'ny vahoaka ny vatomandry izany teny filoha Marc Ravalomanana izany miantso ny malagasy tsy anaiky ho zarazarain'ny sasany i Marc Ravalomanana satria tombony lehibe ny fahasamihafana ty zavatia dia avaty amin'ny faritra ny raisiny ny faritra manena Madagasikara faritra 2020 taona lainy tsy maintsy mena sakafo daholo ny malagasy rehetra mbola amin'izay fotoan'izay tsy afaka hifidy aho hoe ty tsy tia madiny zany tsy mety tsy maintsy mahazo daholo zay matena hoe ananazy tsy ho vitan'ny filoha Marc Ravalomanana irery ny asa fanavotana amin'ny Madagasikara tena ilaina io famondronan-kery no takiny amin'ny malagasy tsy ankanavakio antony iray ananganana ny KMMR na ny komite manoana any Marc Ravalomanana tsy maintsy mborahina tsara ary tsy maintsy mampiasa ny fahasamihafana ny diversité satria misy sasana anga zay avy any vatomandry sasana avy any Antananarivo tsy mety zao raha ihany malagasy miteny raha ihany malagasy tsika raha ihany ary matavy ay dada tantanany haiko tantanany fotoana ihany koa ny androandroany nanazavany kandida Marc Ravalomanana ny programa nasa MAPLUS teto vatomandry resy lahatra amin'ny programa io ny vahoaka ny vatomandry ka nahatonga azy ireo anoana azy araka nambaran'ity solotena ny mponina ity arosa ijoro mino zay fa ianao le olona anavitra ny Madagasikara anaty fahatranarana ny verina ny banjina ny kandida Marc Ravalomanana indray ny vahoaka ny vatomandry raha ny amarony ireo mpitarika tima eny fotony tonga namalina tsy eto ny jerena tsy ahivina tranomatsy fa teto vatomandry no nanomboa ny tetikasa fanatsarana sy fanampina ny sehatra ny fanabeazana tahaka ny fizarana ny kit scolaire sy ny cantine scolaire tamin'ny fitondrana Marc Ravalomanana mampitany amintsika eto ihany moa ny akon'izay dia ny filoha Marc Ravalomanana any vatomandry izay rehefa misy ny fampitambavao avy amin'ireo hanamana mpanao gazety sy avy any an-toerana fa hoitoizantsika kosa aloha ny fampahalalam-bavao fifanarahana tandrametaka no nataon'ny mpitondra tamin'io resaka teleferika io ho ny docteur Inias Randriamamizafy 2017 tapitrisa euro no vola nampindraminy fanjakana frantsay any Madagasikara anatotosana io tetikasa io izay tsy isy tombony ho an'ny malagasy akory raha ny fanazavany Azermainy Manjanary sy mbola avatsara atao andrana amin'ny lalaon'ny nosy izay anomboka amin'ny herinandro iny teleferika raha ny nambara ny fanjakana sarotra inona nefa hoe atao andro vitsy dia azo ampiasaina ny teleferika hoy Inias Randriamamizafy ahina sanatria tera-12 raha toka atao tefimaika sy tsy nanaovana andrana akory ny fampiasana ny teleferika tsy natao fitaterana andreny vohitra ihany koa ity fitaovana ity hoy ihany Inias Randriamamizafy fa natao ampifandray tendrombohitra roa manalavitra tanàna faneho-kevitra amin'ny mahamanam-pahaizana manokana ara-jeografia azy raha ny fanazavany za tsy le teleferika problème quoi fa problème koa en tant que géographe izy nataony anaty tanàna io mba amjebedebe ny document hitako any ivelany fa tsy misy manao teleferika anaty tanàna be ohatrany io satria raha tapaka tamin'ny teny ambony eo raha sendra misy accident de dirandozy fa misy olona aty ambany ety fa mampitohy site touristique amina zavatra misy miakatra be ny tena nampiasan'olona an'ireny fa nitsika atao anaty tanàna io trosa misavovona ho an'ny malagasy ny 520 tapitrisa euro nosy ny avy ny Madagasikara sy Frantsa ny volana septambra 2024 hoy hatrany ny nambarany avy amin'ny tahiry-bola mpanjakana frantsay ny 20 tapitrisa euro ny banque frantsay no mameno ny ambiny tsika nindram-bola 150 millions de euro tamina banque commerciale frantsay de société générale zay tompony BFV atenitsika an'io banque commerciale io de atao commercial zany any ndramana an'le vola raha tsy diso 15% zany abola tsika mindram-bola am'zay zany mindram-bola amin'ny frantsay fa izy anisitsika manao an'le asa kolasy zay société frantsay dikany zany le vola nindramina zany tsisy nandeha taty Madagasikara
satria rehefa mindrambola ny fanjakana ka tonga aty le vola euro iny dia manome lanjany ariary iny tonga amin'ny banque centrale zany iny de manome lanjany ariary fa ianao zany indrana le vola ngetsana akaty akory fa any Frantsa ihany de lasany amikentiny lasany anaty compte cola satria cola sy nosina manao le zavatra ny matériel avidinao any Frantsa daholo de tsy tonga aty zany le vola dika zay zany io zany de zao tsy nanome lanjany ariary tsy nitondra ny ninona tao amin'ny vola ariary zany ala itosaina 150 millions fa rehefa vita le zavatra de mbola izy akony asina migerer anazy mbola société frantsay le hoe poma de tsika zany nefa ny amerina ny tosa rehefa aveo inona ny dikany zany ka tsisy tombony ho antsika mihitsy ange zany na kely ary ianao mamerina ny tosa de le société ny any nampanaovanao anazy de izy ihany migerer ny taoko ohatra tsotra kely ohatra zao mba hampazava kosa sady mampime minitsy hoe za zany mindrambola aminao anaovako trano de rehefa azoko le ozy ianao eny ary fa de ampitramiko 150 millions zany amboarany tranonao de ozy aminao hoe fa ianao ihany nge manamboatra ny trano e de ataonao zany société-nao any mamboatra ny trano de le vola zany tsy nalefanao taty amiko na ariary mijanona aminao any fa rehefa vita ny trano izy amatsanao hoe fa ianao ihany koa no migerer sy mandray ny trano nefa zako amerina ny tosany aminao adalana ray lavaka ange zany tena hoe adalana ray lavaka no mafisy ny atrandry fa isany mampahantra ny firenena ny fanaovana fifanarana kitoto tahaka ity teleferika ity tokony izy tombony any lanjam-bola malagasy ny findramam-bola vahiny hoy izy izay tsy hitakory tamin'ny fifanarana sy findramam-bola na natanterana ny teleferika io lafy mavao ny fanatanjahantena kosa indray atrano fandraisam-bahiny miisa 120 eto Antananarivo sy ny manodidina anona hetsika andray ireo délégation hiatrika ny lalao-nosy izay ho tanteraina eto Madagasikara manomboka ny 20 aogositra hatramin'ny 3 septambra ho avy izao ho an'ity andiany fa 120 ity mananika ny 704 ireo délégation 570 ny avy ao Maorisy ka 717 amin'ireo atleta andray anjara amin'ny taranja 7 ho an'ny Nosy La Réunion misy atleta 270 mandray anjara ampin'ireo technician misy 270 i Madagasikara kosa manana délégation sy atleta manodidina ny 270 raha ny fandaram-potoana hosokafana amin'ny fomba ofisialy ny 20 aogositra amin'ny 5 ariva etsy amin'ny kianja ny Bariany Mamasina ny lalaon'ny nosy. Vaovao ny tranga mpiaramonina kosa indray olona folo namony ainy ary maro naratra vokatry ny loza-pifamovozana teny amin'ny lalam-pirenena faharoa amby efapolo ny maraina teo tokony tamin'ny 210 ratanoany teo anelanelan'ny sandra trony sy fianaratsoa no nitrangan'ny loza fiara-pitatitr'olona makany Soatanana isandra ity tradoza ity latsaka tao amin'ny tevana iray raha ny loharambavao de tapaka barre de direction ilay fiara ka niteraka ity loza matsiravina ity. Fa isan'ireo faritra lasibatra amin'ny resaka tsy fandriampahalemana iny faritra tsy moandrefana iny manjaka ny alatromby izay mampitarina fatratra ireo mponina any an-toerana matsiaro miady irery ireo tatsama manoloana ny zava-misy miala ranombana sy mbola avatsara. Mandry tsy lavoloha ary tsy matoran'ireo manalina ny mponina any amin'ny faritra atsimo andrefana iny ka tsindriana manokana ao anatin'izany distrika ny Morombe noho ny afitsika ireo dahalo sy ny mpangalatromby. Saika ho isan'andro no isiny izay asa ratsy izay any an-toerana izay matetika miafara amin'ny famoizana aina mihitsy. Potika noho ny zava-misy ny fotom-piveloman'ireo mponina izay very fanahy mbola velona na tsy manan-kitarainana sy tsy manan-kanteherana. Magnaraka andro lava avao ny ombinay ny dahalo manao tontakely. Ary miaraka amin'ny faty olo zany saky halina de fa tonga ny maraindray mivango ny lakolosy. Maty koa ihany hoe amin'ny ombiny. Havy koa ny hariva rapitso zay avao magnaraka n'andro agny tsisy farany. Ary tsy hita mariny hoe aiza ny fandriampahalemana amin'ity tany ity. Hatra am'izay ka hatra am'izao. Moa ny tena fotobelomam-pony ny tantsaha agny lio fiompiana. De fa mitomboka tsy manjary nefa izao fihetsy efa ny dahalo tsy lavoloha zany de fa reraka zahay agny zao. Malahelo zahay agny raha misy avao ny marina amin'ny lafiny fitondram-panjakana tokony mba hijoro ny ray aman-dreny aty amin'ny faratapona aty fijery akaiky an'izao fandriampahalemana tsy voalamina. Saika ireo faritra rehetra eto Madagasikara no mizaka ny seran'ny Aindy amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny asan-dahalo ary ny alatromby. Efa maro ny fitaraina nataon'ireo mponina iaran'izany saingy tsy ahitamba olana maharitra izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay hatreto. Tovariana mangorokarena sy mitaiza-potsiny ny fitondram-panjakana fa tsy maneho fahavononana akory amany olana.
Lafim-baovao ny fahasalamana kosa indray vinavinaina ho tafakatra amin'ny dimanjato sy arivo mahery kely ireo olona manirana nosy sitraka fandidinana sy ireo rejima maim-poana mandritra ny herintaona voalohany hijanonan'ilay sambo Mershishipsa ao Tomasina roa taona ny faharetany diany eto Madagasikara hanomboka ny febroary 2024 ny fandidina ka ny volana oktobra ho avy izao no avy eto ireo tompon'andraikitra andray ny anaran'ireo olona anao izany akoatra ny fitsabona hanamafy ny fifanakalozana amin'ny alalan'ny hetsika ara-kolontsaina sy ara-panatanjahantena amin'ireo vahiny sy afaka hiatrika fiofanana ihany koa ireo mpianatra mpitsabo eto an-toerana mandritra izany tsy ahivana fa ny Mershishipsa dia fikambanana iraisam-pirenena nanomboka tamin'ny taona 2017 sy 2020 teto Afrika ka afaka nisitraka izany hatrany isika teto Madagasikara. Fanana tanteraka fionambe ireo tanora tia matetsy talata maty androany voaresaka nandritra izany asa miandry ny mpiatroka sy ny paikady hoentina anatrarana ny tanjony antoko dia ny ampandaniana ny kandida Marc Caravalomanana ny Cyprien zay avy hatrany tanteriny zero menmenjanahary sy mbola avatsara. Mazava ny toromarika avy amin'ny filomarika Caravalomanana ho an'ny mpikatroka tim manana andraikitra feno amin'ny fanatrarana ny tanjony antoko ny tanora tim ka isan'ny antony nanaovana ny fivorimbe ho fampitana toromarika sy ny asa atao ho an'ny tanora tim eto talata maty. Asa natao voalohany ny fametrahana ireo antenne manerana ny fokotany 12. Misy fanavaozana kely ny ireo ekipa tanora antenne eny anivon'ny fokotany tsiraray misy fokotany 12 eto amin'ny commune talata maty dia efa ataoko hoe mba tsy tenako hoe 100 efa volona dia sy 10 ngamba zany izay reto talata maty efa volona daholo ny ekipa amin'ny resaka any bureau de vote isan'isan'ny délégué rehetrarehetra zany efa volony izay na amin'ny lafin'ny teknika rehetrarehetra ny anaovana ny propagande arany efa volona tanteraka izay. Ankoatra izay dia isy ny etsika sosialy ho atao vahoaka malagasy mifoha amin'ny toromasony malona ny krizy lalovana izao no tanjona hoy ny fanazavana. Herinandro zay dia izara vary eny anivon'ny fokotany ho an'ireo be antitra vary efa tonga ao dia hozarana amin'ny herinandro miaraka amin'ny diaspora mihitsy moa zany dia rapide zao izay izara tsy izara moa zany fa anome brika satria misy trabona zay tamin'ny fahavaratra farany teo teto amintsika dia teto amin'ny fokotany misy anay ao Kadivory zay nirodana ny trano leola tena potika tanteraka tsisy raisina tsisy nandray andraikitra ny fitondram-panjakana isa-tsokajiny na iray aza dia voana ianao an'izay koa ny antoko-tiako Madagasikara satria izareo no tonga nangataka sy ny tarany taty aminay dia rapitso izay anolotra brika fananganana ny tranony izay eo ihany fa anao koa izay hetsika fitiliana resaka fahasalamana zany fitiliana diabeta sy tension maimaim-poana ao koa ny hiaraka amafalalana izahay rehetrarehetra satria marina fa efa manao ny andraiky ny fokotany sy anivon'ny commune fanazana zany tsy vitan'zareo ireo izy fa anolo-tanana izahay. Isan'ny asa goavana ny fanatsarana sekoly ambaratonga voalohany eto talata maty efa nisy ny fampiresana tamin'ireo tompon'andraikitra ka isan'ny anampy amin'ny fanatanterana izany ny team diaspora. Construction efa tamin'ny 1979 izy io tany zany nisy tany no namboarina izy io tsisy nikitika tsony tsisy nanatsara tsony taty aoriana fa ny commune nisy fotoana nanome tafo kely vitsivitsy dia efa potika tanteraka moa amin'izao fotoana itenenantsika izao ary mampalahelo be fa rehefa fahavaratra dia mitondra elo ny ankizy ao anaty salle de classe tena mampalahelo be tena efitra kely mirefy 9 mètres en longueur dia 7 mètres en largeur ny ankizy ao anatin'izany dia 7 latsaka tena sepitra kofona le zazo zany dia nanao antsoavy moa ny italien sekoly zany hoe mila fanampiana fa tena tsy tavavoaka ntsony ty fampianarana ity fa raha antsika malala fa ny fianarana no tena lova tsara indrindra ary soran'Andriamanitra koa moa fa tena ohatrany hoe mifanojy be le fotoana satria tonga eto toerana ny diaspora mpanohana ny team eto amin'ny commune talata maty dia niaraka nidina taminay mihitsy izy nijery mivantana le izy ary tonga dia nanapa-kevitra avy hatrany izy hoe aleo fa ho ataontsika io ho jerentsika ny izay azo atao izay vita no atao satria ngezangeza ihany le fotoavitrasa kasaina ho atao zany. Fionambe ho fiomanana amin'ny fifidianana sy ny asa miandry ireo tanora eto talata maty natao androany ity.
fa ny faratsin-dalana ny tsy fisinasa ny fidanga ny vidim-piainana sationany sy atamin'ireo marary ny vahoaka ny manoro ireo tonga nanatrika ny feonamben'ny mpitarika any antokotima atao Vatomandry androany sy nisy olo tena andreo-ponina tao manoro ny avatiana tsy mahalavitany na dia ratsy dia tena ratsy aza ny lalana mampitohy ny manoro sy Vatomandry dia tsy nasakana ireo solo tena niona tamin'ny Filomary Karavalo manana izany ny antsiprian zay izahay dia mana-tena maniry ary manindrindra ny iverenanao eo amin'ny toerana io satria ny vokatra raha imanolo pesaka misy poavra misy jorokoa misy lavanila saingitrisy tsy mahavita fianarana madinika itsony ray aman'eny amizao Allez, pour le président. Salut, la tierra. Aquela saída, ni na dava de Tucuruan, ni na quadra no Atapá. Intese, non c'è la carriera, se non fa, per convinti la verità, si vuole andare, se prende zea, si assa zea, si smimile, fa voce presa da schiara, e la gata che non sa che la usa presa, e che tutto le fa, sa che la pittura normale, la mise di roba, se invece male la base, ma non c'è un politica che ta non ma sa presidente, ni tanura, fate che parlare ni tanura ni ada ciu, ni tanura tacayu, di mana ada problem saya, saya bisa presiden ada saya, misalnya mana ada saya, ya presiden kita tanura presiden, waktu coba politika kita tanura, Maresaka avy any ivelany miaramila Rosianina sy Ukrainianina manodidina ny 10 metsy no maty tao anatin'ny 12 volana raha nitatitra navoaka ny New York Times raha nitatitra trany tombanana vomafy kokoa i Rosia mita amin'ny Ukraine teo amin'ny lafiny maolona Andomeratina sy Andry Rakoto Malala mavesatra ny salanisa tombanana trany amin'ny 10 metsy ireo vatana miaramila lavoanady tao anatin'ny 12 volana nanafian'ny Rosia ny Ukraine raha nitatitra navoaka ny sampandrara Amerikana New York Times. Roa alina sirahetsy ny any Rosia raha fito alina kosa ny any Ukraine raha ity tatitra ity. Mbola sarotra nefa ny tena zonana atao tany samarina mahakasika izany hoy ny filazana gazety samihafa. Tsy misy maneho sy milaza ny atao tany samarina momba ireo miaramilany ny avy amin'ny firenena rotonta. Tamin'ny alalan'ny sary avy amin'ny zana-bolana na image satellite, tamin'ny alalan'ny NVAC0 ary taremarika avy amin'ny gouvernemanta rotonta no naminavinana ireo antotanisa ireo. Manatombo avy telo eny mihoatra ny any Ukraine ny miaramila piadin'ny Rosia ka iverina fa betsaka kokoa ireo miaramila maty tao aminy raha ny fanazavana trany. Ankoatra ny vatana miaramila, olon-tsotra n'arivo no efa namony ainy vokatry ny fifandonana teo amin'ny rotonta. Antapitrisany ihany koa ireo voatery ny findramonina manoloan'izany. Tapitrary ny fampalalambavao tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany sy hatramin'ny farany. Aorian'izao fampalalambavao izao dia isy avy hatrany ny fandarana manokana anarahanao manontolo iny dian'ny Filomary Karavalo manana tany Vatomandry androany iny. Aorian'izay kosa ny fandarana Ona Marina sy ny fandarana Global News ary ny oronan-tsarindry miseho mitondra ny lohateny hoe Gody the Bullet ny sampana fampalalambavao mamy fotoananao ho amin'ny alatsinainy indray. Avilo maro tompoko.